Namidin'ny senity ny firenena tao anatin'ny fanapahan-kevitra izay ndraisina omaly hoy Ramatolanto Rakotomanga avy amin'ny antoko TGV nanakina mafy nyity voamiera malioteny misahana ny fifidianana ity moa ny antoko TGV tao anatin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nitanterahana androany. Nokian'ny antoko TGV mafy ny komity maliotena misahana ny fifidianana na ny senity taorian'ny fanapahan-kevitra niraisina mikasika ny fanemorana tety androm-pifidianana omaly. Nisy ny valandresako amin'ny mpanao gazety izay nitanterahana tetsy Anosy etsy amin'ny Birao Andramatoa Rakotomavilanto filoha nasionalin'ny TGV io toariva io. Manalasala ilay tranonjavatra fanemorana moa raha ohatra ka hoe atsara fandiniana dia ngamba le ataoko hoe azo ekena fa ny olana nge dia ity rehefa tohinina moa zany io daty fifidianana ny fanarahana io no azo avaina azo afindra azo kitiana ary iza no afaka mikitika azy ary rehefa iza no mahazo mangataka sy manamboatra ny fifidianana zay no manahirana androany ka mahatonga ilay maro teny hoe no azo antoka be marina ny fisian'ilay fifidianana amin'ny 14 volana jolay tanteraka be zany fifidianana zany raha ny fihetsiky ny senity izay any malagasy tao anatin'izany fionana izany maro anisa dia ny olona manivelany dia ino retsika fa tsy efa hevitry ny olona manivelany no manjaka eto amin'ny firenena. Afaka no hiadivana hevitra soamantsara kosa ny sosikevitra narosin'ny filohan'ny Tete Zamita mikasika ny fanatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka mialohany filoham-pirenena hoy ny antoko TGV. Tanora malagasy vonona rehefa niteny an-trano hoe ny fifidianana solombavam-bahoaka re tompoko no angatanay ary afaka edikevitra zany kanefa dia ny valiny dia ny hoe tsy mety tsy azo atao azo vaina nefa ilay fifidianana amin'izao fotoana izao ary miisaka le daty fa tsy dia nirarahina loatra ilay angaviana isika malagasy mba samy aniratra ny maso-tsaino masom-panahany satria mitady andeha akany amin'ny teti-panolona sy ny teti-pikady ratsy ny raisam-pirenena izay efa fantatsika nandritra ny fotoana maharitra ny any amin'ny Côte d'Ivoire ny any amin'ny tany rehetra fikorotana izay tsy mety milamina. Nahatsikaritra ny antoko TGV efa dia vohitsakitsaka tanteraka ny fiandrianam-pirenena ny Madagasikara. Manoloan'izany rehetra izany dia ny antso amin'ny tokony isian'ny ampipo-pirenena ny antokon'ny filohan'ny Tete Zamita.